manainga fanajananao monsieur le député mba hitondra ny kabarinao sy lahateninao eto amin'reto vahoakanao reto satria ireo vahoakanao ireo dia anisany fidy anao na tonga anao amin'izao toerana zao ka mefika omenao teny many izy akory raha ty nambarany gouverneur zay zay vo tena hanjary raha ty andriamatoa solitenany gouvernora andriamatoa lehibe ny fokotaniny Tsaramandroso ambany ianareo conseiller roa lahy izay mpiaradia amin'ny afaka amin'ny Christian ianareo mpitondra namorona ny fikambanana plateforme izay nanorona sy ny fanesy ianareo olobe manakaja maro isan-karazany ianareo vahoaka eto Tsaramandroso sy ny mpikambana ato anatin'ny plateforme miarabanareo ny tenako ary tonga soa ihany koa eto na afahantsika ny tafatafa voalohany dia makasitraka an'ilay nahary isika ka navita nanao zavatra izay tsy vitany maro raha ilazany afaliako dia mety gaganareo fa maninona ny députénay miangatra satria nahoana ny vehivavy no kiboa ny fonosana ny vehivavy ihany koa no fiandohana loharano ary ny porofoinareo ato amin'ny plateforme izany ka raha baiko manokana ianareo sorako nisy présidente madame Monique zay nanazava historique kely makasika ny sanganana ny orenana zao plateforme izao dia hitanao hoe nisy ezaka lehibe tao ary matoa koa tsy rava io fikambanana io fa vao maika androborobo dia nisy ny ezaka nataony tsirairay fa mahatonga niangatra zany dia zao betsaka ny vehivavy ato amin'ny fikambanana raha oharina amin'ny lehilahy marina sa tsy marina dikan'izany ny fampandrosoana tsy miaraka amin'ny vehivavy dia zava-pona ary miprofoinareo fa ny vehivavy mahavita zavatra mahatonga ny teny an'izany ny fikambanana zay taritiko saika 9 isan-japony vehivavy daholo mety gaga nareo irenina tonga ny asa be dehibe zany vitanay satria ny vehivavy pokapo ny vehivavy rehefa manao zavatra amin'ny fo dia zay ny mahatonga n'le fombiazana ka noho izany afatra petrako aminareo vehivavy dia aza miraviravin-tanana taritonareo nyreo lehilahy ireo rehefa matoritory atoronareo andreo fa mahavita manao zavatra ianareo zany akory tsy manambany antsika lehilahy fa tiako ny ohatra n'ity satria 5 taona nitondranareo anty association ty dia tena nasionareo sambatra izay marahina zany hoe azo atao zany mitondra fampandrosoana amin'ny alalany firaisankina izay zany no zavatra tsara aindraindra avoaka ampahafantarina ny voaka ny mahajanga rehetra azotsika atao zany manao zavatra na dia tsy manampy atsika ny fitonam-panjakana ohatran'izay azotsika atao ny manao zavatra na tsy manampy atsika ny commune azotsika atao ny manao zavatra na tsy manampy atsika ny solom-bavambahoaka azotsika atao ny manao zavatra na tsy manampy atsika ny gouvernorat tiako tenenina am'izay dia zao avy amin'ny ezakitsika ihany no manampy atsika zany hoe raha miasa miaraka zany isika rehetrarehetra mihoatra lavitra ny vitanareo zao ny vitatsika rehetrarehetra ka isintomana zany ny isam-panatonga tsirairay mba hifanometanana satria efa misy ny ezaka vitanareo dia tokony ho ampina ianareo anatin'izay misy ny zavatra nampitarainanareo teo dia isany amin'izany dia ny hoe sady mandoa patante izahay no mbola mandoa abonnement ihany koa tsy zay zava-misy ato tsy zakanareo zay raha zay sa zakanareo
dia izay zany ny etaetanareo zay hoentiny solombavam-bahoaka amin'ny fanjakana mahefa, hoentiny solombavam-bahoaka amin'ireo tompon'andraikitra eto ifampidiniana izay zavatra izay ka iangaveko anareo ato amin'ny birao hiaraka iresaka tsika hijery ny fomba amahana an'izay vahaolana zay satria tsy misy olana tsy mety voavaha izany fa azo vahana daholo ny olana tsirairay. Azo atao ny mijery an'izany hoe ahoana ny fomba hanatsarana ny fiaraha-miasa mba ananan'ilay vahoaka fara-piainana tsara. Zay ny tanjona fa tsy ny fanjakana ihany no maka ny anjarany nefa tsy hijerena ihany koa an'ireo vahoaka izay mandoa hetra. Zay zany no ahafahantsika mifanampy ao anatin'ny fiaraha-miasa ary tsy voanandroany no nisian'ny fiaraha-miasantsika ary tsy tonga amin'ity toerana ty aho raha tsy nanampy ahy ianareo fa nanao ianareo ka manana andraikitra ny tenako amin'ny mahasolombavamboaka izay hanampy ny vahoaka rehetrarehetra indrindra ianareo izay efa ny fanampy hatr'izay ka sarotra ny fanambakahantsika fa tsy maintsy fanometanana atsika araka an'izay azo atao. Ka raha tonga eto ny tenako dia tsara ny afantaranareo fa nataoko vaindohan-draharaha ny fanantonana anareo. Misy lanonana any fa navelako tonga ty ny tenako nanome haja sy voninahitra ny 15e anniversaire n'izany fikambanana plateforme izany. Tsy hoe sanatria ny vava hoe tsy ilaina izany fanantonana an'izany association zay nijoro eto zay, tena ilaina fa kosa za mbola mahita mbola manana lanjany kokoa ny fahatongavako eto satria efa vokatra izao raha fanomboana ny any efa arrivé hitatsika zao satria anokana zavatra ianareo be io zavatra nataonareo nareo tena zavatra kely tsy kely io ary tsy ny association rehetrarehetra mahavita zavatra ohatran'io. Raha mahavita ny association ny ankamaroany misy manampy nefa ny anareo volanareo madodio no nanaovanareo azy io ka mendry piderany ianareo ary mendry kampina ihany koa tsy tazona lavanareo aho fa mbola maniry ny fiaraha-miasa ary maniry ny rahantsika mitondra fampanosoana ho fanatsarana ny pitsenantsika ity satria zao tsena zao efa tsara fa mbola azo atsaraina lavidavitra an'izao kokoa. Anatin'ny programantsika marina tsy asan'ny solombavam-bahoaka hainareo tsara ny asan'ny solombavam-bahoaka manara-maso ny asan'ny fanjakana mpanatanteraka azavaiko aminareo foana io satria maro ny mieritreritra fa hoe ny solombavam-bahoaka mahavita zavatra. Ny solombavam-bahoaka tompoko dia fanjakana mpanara-maso, mpanao lalàna, mpamola vola lalàna, mpanao tombana ny asan'ny gouvernemanta. Zany no asan'ny solombavam-bahoaka fa tsy manatanteraka. Ny manatanteraka dia iza ny commune urbaine Mahajanga zay no miandraikitra ny fampanosoana amin'ny ankapobeny. Ny faritra ny gouvernorat zany ireo no mpanatanteraka ka eto so dia tsika diso eritreritra mieritreritra tsika ino marana ataon'ny député lalana mitrofoka aminay aty ratsy ny jiro tsy misy zany rehetrarehetra zany dia asany fanjakana mpanatanteraka fa na dia zany aza afaka mitondra anjara birikiny ny solombavam-bahoaka ho fanampiana ny fanjakana mpanatanteraka, ho fanampiana ihany koa ny association tahaka zao. Zany hoe azontsika atao tsara ny fanampy ka noho izany hitako ty olana ty zany hoe raha ny fahazahoako azy zany tokony lalana izy ty tsy zay fa nohony tsy fisiantsena eto dia lasa nataotsika ho tsena izy ty mety ho définitif ty fa mety ho provisoire nefa na dia zany azontsika atao ny manatsara azy fa anisan'ny projettsika goavana dia ny hisian'ny famoronana tsena eto isan-taona mandra-patapitra ny mandatsika. Solombavam-bahoaka ny tena zany fa hitady famatsiam-bola tsika anapetritsika ny communetsika io satria communetsika io marary tsy mahavita manao tsena anatin'ny mandat anankiray, mandat roa, mandat telo efa 15 taona ny alany président Ravalomanana mialatsiny aho mandeha mametraka an'izay historique zay tsy nisy tsena ny orona intsony teto. Normalement tokony misy tsena foana amizay tsy may anareo tsy maloto anareo mivarotra fa mba amin'ny zavatra tsara
satria ny tsena dia mampidi-bola. Nareo zao mitantara izy eo mandoa abonnement. Ny any abonnement ihany anefa ahafahana manatsara ny teo raitra e. Fa fitantanana izay. Eto a tsy afaka nometsina an'izany zao satria efa mitondra amin'izao. Fa tsy maintsy manara-maso dia mijery inona ny olana ifotony. Rehefa avy eo tsika tsy maintsy mampafantatra anareo hoe zao ny olana misy eo. Fa ny projet tsika amin'ny masolom-bavam-bahoaka azy zay itety andreo banky zay mpampindram-bola ivelan'i Madagasikara ahafahantsika manampy ny commune-tsika io. Hitondra foto-drafitr'asantsika dia ny fametrahana tsena manaraka ny fenitra maha-olombelona, manaraka ny fenitra ihany koa takia ny fivoarana koa. Izay dia teneniko aminareo hoe tsy maintsy mifanampy tsika vao afaka mampandroso ankitananatsika ity. Ka ataontsika asa dia zavatra izay. Izay zany ny zavatra ampanantenaiko anareo, ampanantenaiko ihany koa ho an'ireo olona izay vonona hilatsaka be ny tanàna, mila fanometanana atsika. Aoka janona ny adilahy politika fa tsy afatantsika manao zavatra izay, tsy afahantsika mitondra fampandrosoana izay. Ka izay zany zavatra lazaiko aminareo eto, mbola azo atsaraina zany ty tsenatsika ty tsaratsara kokoa izao hitantsika maso izao. Ka izay tsy ho lavaresaka aho makasitraka anareo ary makahery ny fikambanana ho ela velona ny firaisan-kina satria araky ndresaka eto mipetraka eto sambatra izay mirahina kakazomy hatramin'ny farany firaisan-kina anareo. Izy io efa hitambokany io na ny fanamina izany na ny eniko anareo manana sosialy tsara. Io anareo mahavita manao zavatra foto-drafitr'asa izay tokony anjarany fanjakanam-panatanteraka nefa dia vita anareo ka enikajy anareo amin'izay. Ary enimpiderana ihany koa ka anisany tsy lavitra anareo ny solombavam-bahoaka anareo ary izay ihany koa ny mahasolombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka dia manakaiky ny vahoaka manampy azy ireo amin'ny fomba rehetra izay ahafahana manampy azy ka misaotra anareo rehetrarehetra naharitra ny aina makasitraka tompolahy makatelona tompovavy. Olha, pega uma feia.